Ny fahasio amby roapolo ny volana novambra ho avy izao moa no hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Mikasika manokana ny fampielezan-kevitra moa ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay dia misy ny fampatsahivana avy amin'ny senita. Fanadadiana nataon'ny vola ravoavy sy tsiry Rakotoarson. Folo andro mialohan'ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra mampiatsay ny filohan'ny senita fa tsy tokony hisy ny kandida manao fampielezan-kevitra mialohan'ny datany 9 amby 20 novambra fanombohana izany. Nambaran'ny senita ary fa tokony esorina sarin'ny kandida efanirana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay amin'ny fiarakodia misy ny sariny. Amin'ny fahasivy amby 20 ny volana novambra vao manomboka ny fampielezan-kevitra. Ho an'ireo kandida izay mametraka ny sariny eny amin'ny fiara izay hoentin'izareo zany dia miala tsiny izahay fa dia tsy maintsy esorin'ny zareo reny satria tsy mbola azon'ny zareo atao. Ny zavatra nydinina teto moa zany dia ho an'ireo kandida amin'ilay QG-ny zareo lasa lamody moa izy io amin'izao andron'ny senita zao satria taloha tsika tsy nahita an'ireny dia ahoana ny natao dia teto moa zany dia samy mijerena ny marimaritra ny raisana ina no atao dia tsy ny rehetra moa zany tsy hoe nanaiky fa dia nilaza hoe raha eny amin'ny QG-ny le izy dia angamba no za hoe QG-ny iny kanefa kosa le manao propaganda eny amin'ny tobiliny tsy azony atao. Mikasika ny takelaka misy ny peta-drindrina fampahafantarana ny kandida solombavam-bahoaka dia nilaza ny senita fa ireo nampiasaina tamin'ny fiodinana voalohany ho an'ny filoham-pirenena ihany no ampiasaina raha toka vaovao no ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Momba ny bulletin tokana ampiasaina amin'ny distrika 7,700 amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany dia efa any Afrika Atsimo ny ampahany maro amin'ny makety ary 16 no mbola tavela eto Madagasikara. Misy distrika 10 zany mbola nentinay teto le makety teto amin'ny ireo président CED mba azahoana zany mijery ny fomba fanamboarana sy fijerena ireo kandida satria misy laharana diso tao anatiny ao ka tianay no amafisy ny président CED zany zay zavatra zay dia anatiny manamafy an'izay zany zareo amin'izao fotoana izao. Ny bulletin zany any Afrika Atsimo dia misy ny vice président senita sy ny commissaire any amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo teknisiana ny imprimé anaovana n'ilay fifidianana ny PV sy ny karazany moa zany dia efa vita soa tsara amin'izao fotoana izao. Manatota n'ilay bulletin ho an'ny député zany zareo dia miandry ny osisa izay ho alefanay androany io. Raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny senita ihany dia voalohan'ny volana desambra ny tonga eto Antananarivo ny bulletin tokana rehetra ampiasaina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka.